Araka ny nambarany dia tonga nanatanteraka fitsidihana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Ny tanjon'izany fitsidihana izany moa dia hijery ny zava-misy eny an-toerana ary hanome toromarika ho fanatsarana fomba fandraisana ireo mpivezivezy eny an-toerana taorian'ireo fitarainana maro mahakasika izany. Anisan'ny notsindrian'ny filoha manokana ny mahakasika ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana fandraisana ireo vahiny sy ireo mpilarara eny an-toerana. Ity seranam-piaramanidina ity no varavaran'i Madagasikara ary ity no manome endriky ny Madagasikara eo amin'ireo vahiny izay tonga eto hoy ny filoha ka izay no antony tokony hanatsarana fomba fiasa eny an-toerana ho hiatrana izy. Olona efatra no voasambotra tao aorian'ilay tranga fakanan-keriny nahafatesana takalon'aina tao Antsozorobe. Olona roa hafa mbola karohina raha nambarany loharanom-baovao eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Raha ny tratotra eto farany dia disadisa-piarahamonina no nahatonga ity tranga fakanan-keriny tany Antsozorobe ity. Ny 30 jona teo dia olona roa no nisy nakan-keriny tao Antsahadateraka distrika Antsozorobe. Ny sabotsy alina teo nefa dia nofo mangatsiaka ny ray tamin'ireo nisy nakan-keriny no nalain'ny fianakaviana dia nisy asany fandrotsahana vola tamin'ireo mpakan-keriny raha nambarany loharanom-baovao teo anivon'ny mpitandro filaminana hatrany. No amafisin'ny Emmanuel Macron filoha Frantsay tamin'ny mpanao gazety malagasy nanatrika ny fionany tamin'ny mpanao gazety iraisam-pirenena. Tonga ny Frantsa hanatrika ny lalao olimpika moaly alatsinainy fa ho avy any Frantsa hanatrika ny lanonam-panokafana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Amin'ny zoma avy izao no atao ilanonan'io ary sambany tsy anaty kianja no anaovana izany fa eny ambony rano andehalakana sambo ireo atleta navatsava ny 9 kilometatra eny ambony reniranon'ny Seine. Manodidina any amin'ny enin'alina isan'ireo mpianatra izay manala fanadinana azona taratasy fahazon-dalana mamily fiarakodia manerana ny nosy. Araka ny lalàna amin'ny feny famovoizana eto Madagasikara dia tsy misy olona mahazo mitondra fiarakodia raha tsy manana taratasy fahazon-dalana natokana ho amin'izany. Tsy maintsy olona mahafeno ny masotsiva ny lalàna amin'ny feny famovoizana sy mandrato fahalalana tamina sekoly familiana fiarakodia ary afa-panadinana ny olona iray vao mahazo ny fahazon-dalana mamily fiarakodia. Ny findralasy ao Northern Kentucky University i Donovan Rakotina Nahary izay mpilalao basketball malagasy mandrato fianarana any États-Unis. Ity mpilalaony ankoa ity araka izany no mpilalao basket malagasy voalohany lalao amin'ny division voalohany amin'ny National Collegiate Athletics Association na ny NCAA fifananana eo anivon'ny université any États-Unis. Dingana lehibe ny vitako ho izy eo amin'ny taranja basketball sy ny fanohizana ny fianarana aty États-Unis. Iraisan-jato ireo mpilalao basket aty États-Unis ihany no manana herintsika afaka mianatra no sady milalao eo amin'izany sehatra ny division voalohany amin'ny fifananana NCAA izao ho hiatrany izy.